tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Omen'Andriamanitra ny tokom-pahasoavana izay matoky azy. Tena tombony lehibe tokoa izay omen'Andriamanitra izay rehetra matoky azy ny fahasoavana. Dia ny olona izay manaky ny fiandrianany sy manome voninahitra azy, ary mandray sy mankatony tenin'Andriamanitra sy mandala ny sitrapony. Fa ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra dia misy valiny lehibe izay omeny izay rehetra manao izany araka ny teny manao hoe fa izay manome voninahitra azy no homeko voninahitra. Samira 2:7. Dia tanterahany amin'izy ireo ny teny pahasoavana lehibe izay omen'ny olony. Ny iray amin'izy ireny dia ilay teny izay fantatritsika loatra izay nomeny ho fampaherezana ny Israely olony raha ivoaka avy tamin'ny fahababoana tany Babilôna izy, manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo ho Jehova, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia 7:20. Ny teny pahasoavana faharoa dia azo lazaina ho teny fahatanterahany fahafenompitahiana rehetra izay nataon'Andriamanitra ho anjarana izay manao fanekena aminy ka miazona izany, izany hoe manaiky azy ho andriamaniny tokana, mitandrina ny teniny ka manompo azy. Fa hoy izy, ho voan'i Jehova ho anao ny lanitra, tranony fitehirizan-tsoa, andatsahiny ranon'orana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy tahiny ny asany tananao rehetra, ary hampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy hisambotra. Deuteronomie 22:20. Araka izany dia sambatra no azo ilazana ny olona izay matoky an'Andriamanitra ka mandray ny teny fikasany. Anisan'izany indrindra i Maria renin'ny Tompo raha namangina Elizabeta renin'ny Jaona mpanao batisa izy, fa voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary rehefa reny Elizabeta ny fiarabany Maria dia nibitaka ny zaza tao an-kibony ary nofenoina ny fanahy masina Elizabeta, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe izy, voatahy samy vehivavy ianao ary voatahy ny ateraky ny kibonao. Avy aiza no ahatongavan'izao amiko no mba avanginy renin'ny Tompoko aho? Fa indro raha vo reny ny sofiko ny feon'ny fiarabanao dia nibitaka noho ny hafaliana ny zaza ao an-kiboko, ary sambatra hianao zay nino fa efaina izay zavatra nampilazain'ny Tompo taminao. Lekotoko voalohany 2:7. Ny atao hoe toky izay omen'Andriamanitra dia ny fitokisana omeny izay rehetra mino azy, dia izay nanaiky azy ho tompony sy andriamaniny izay mpamonjy azy. Izany dia amin'ny alalan'ny teny fikasana izay loharanom-pahasoavana ho an'izay mandray azy, dia ny famondrampon'Andriamanitra aminy mba hahatonga famonjena sy fitahiana ho azy sy ho an'ny hafa koa amin'ny alalany, ary famonjena sy fitahiana mitoetra izany amin'ny olona izay mino azy. Ny fototra iorena ny fanatanteran'Andriamanitra ny toky izay omeny dia ny firaisana antoka aminy, dia ny fitandremana ny fanekena izay fanaovany amin'ny olony ka hahitany azy ho manaiky azy, ary manaiky azy tokoa fa tsy han'ny hafa izy fa an'ny Tompo. Araka ny didy voalohany izay nomeny manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, aza manan'Andriamanitra hafa fa izaho ihany. Exodus 20:3. Fa mahasaro-piaro azy tokoa ny fananana azy sy ny fanajana azy ho Andriamanitra tokana izay inona sy vavahana ary tompoina. Koa dia antery ny ombienombeny ao amin'ny soratra masina izany. Raha nanambara izany ny aty amin'ny testamenta taloha, dia anterina aty amin'ny firazantsara izany, dia araka ny teny fananarana izay nataon'i Jesosy manao hoe tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany
ary ny anankiray ho tiny na ny anankiray ho mbany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ny mamona moa dia ny hoe harena. Matitoko 4:4. Ny fampianarana sady fananarana zay omena antsika ryhavana dia ny hoe tokan'Andriamanitra ko ny fahasoavana izay avy aminy dia avy amin'ny reriany. Izy no tompony, izy no nanome izany noho ny famondram-pony dia ny fitiavany antsika. Fa hoy Jaona apôstôly raha nampianatra sy manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa tamin'ny fahafenony na fahafenony ny sasany no nandraisantsika dia fahasoavana hanampy fahasoavana. Jaona 4:40. Eny voasoratra hoe aza fa fantatrareo i Paoly ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena aza izy dia tonga nalahelo nohony aminareo mba hampanankarena anareo ny alahelony. Korintiana 2:7. Raisitsika mamaim-pona tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra ary izany dia tsy mba nanavahany ny olona fa hoy Jesosy fa ny ray mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Mateo 5:7. Kanefa izany koa no tokony hamailo antsika olombelona tsy hanamaivana ny fanomezan'Andriamanitra na koa hevitra indrindraindrindra azo mpanome ho toy ny tsy misy. Fa hoy indrindra Jakoba apôstôly raha nampatsiasy nampitandrina ny amin'izany manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo aza mitovy taina ianareo raha lamalalako. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny rain'ny fanazavana izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fihodinana. Jakoba 2:6-7. Fa misy tokoa mantsy ny lalana sy fomba hafa ankoatran'Andriamanitra izay iverin'ny olona sasany hazona fahasoavana sy fiadanana. Raha bangoina dia toy izao ny amin'izy ireny. Eo ny fanomponan'ny razana efa maty ary miaraka amin'izany ny fitahirizana sampy sy ny tapakazo ary ny ody ratsy. Nefa hoy ny Tompo, nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona. Luka 4:5. Andriamanitra tsy an'ny maty fa an'ny velona. Mateo 2:7. Fa ny fanompo-tsampy dia fady indrindra hoy ny soratra masina Petera 1:4-7. Eo manarak'izany ny fanangonana tsy ampieverana harena sy volabe mba hanatanterahana filana sy rearea. Kanefa hoy Jesosy, mitandrema ka miarovatena mba tsy ho azo ny fieremana ianareo fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahany ananany. Luka 2:5-10. Ary dia hoy ny mpanao salamo raha mananatra ny amin'izany, raha mitombo ny harena dia aza hanorenana ny fonareo. Salamo 2:1-2. Fa izay toerany harenareo Jesosy dia hoany koa ny fonao. Mateo 4:1. Dia eo ny fivavahana amin'ny Satana dia amin'ny alalan'ny fankatoavana azy sy ny fitokisana ny fitaka izay ataony, koa amin'ny andro maory sy androm-pahantrana toy ny ainatsika ankehitriny. Dia izany no lalana sy fomba izay ambabony olona maro, indrindra ireo tanora fanahy izay mainy hazo toerana, mainy hazo fahefana, mainy hazo laza vetivety. Kanefa izy ireo tsy mahalala fa tena fanandevosana famatorana ny fanahiny ho amin'ny fahaveretrana mandrakizay izany. Hoy ny fanambarana hentitra izay nataon'i Jesosy aty amin'ny famaranana amin'ny boky Apokalipsy manao hoe, fa any ivelany ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpamonompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Apokalipsy 2:5-10. Ny fantaniana dia ny hoe tianao variavana ny andray marina ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny toetra amin'izany ary tombo amin'izany amin'ny fomba maharitra. Fa efa nisy tokoa reno anao teny vavolombelona izay nankalazan'Andriamanitra noho ny asany fahasoavany izay noraisiny avy taminy. Ary isan'izany indrindra i Paoly apôstôly izay ny tenanao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra ho izy no atoy izao ahy. Koretianina 1:15-20. Fa noho izy izay nanentsika tokoa ny mpino kristianina teo aloha dia ny lohabavana na hoe amin'ny anaran'ny Tompo misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho izay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompona. Dia izaho izay mpiteny ratsy na mpanompo blasfemy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory, kanefa nahazo famondram-po aho satria
tamin'ny tsy fahalalana no nanaovako izany noho ny tsy finoana fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Timoty 2:2-4 inona tokoa moa no fototra sy fisepetra azona ny fahasoavan'Andriamanitra sy toerana amin'izany? Ny valiny dia isika vita fihavanana aminy ary mitoetra amin'ny finoantsika sy ny fanompoantsika azy dia ny fanatanterahitsika ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe raha kapoka vita fanekena iray antoka amin'Andriamanitra, iray antoka amin'ny fanjakany, iray antoka amin'ny asany, iray antoka amin'ny adiny, araka ny voasoratra hoe raha miaritra isika dia miara-manjaka amin'ny Timoty 2:2 tapany voalohany. Miray antoka amin'ny asany dia araka ny tenin'i Jesosy manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay rehetra mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Jana 4:2 tapany voalohany. Miray antoka amin'ny adiny dia isika mitondra ny hazo fijaniny toazy zay voalaza ny soratra masina fa nianatra fanarahana tamin'ny fahoriana nentiny izy na dia zanaka azy ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra nanaraka azy. Fanotonon'Andriamanitra hoe mpisorona be araka ny fanaony Melkizedeka izay mpisorona no mpanjaka. Hebreo 10:9-10. Fa rehefa isika manana ilay mpanjaka sady tompo ny fanjakany lanitra dia tanterahany amintsika tokoa ry havana araka ny voasoratra hoe raha Andriamanitra momba antsika araka ny tenin'ny Paoly izy no hahatohitra antsika izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy tsy homena antsika miaraka amin'ny mahimahim-ponako va ny zavatra rehetra. Romanina 8:3-2. Antoka lehibe no omen'Andriamanitra izay mino azy ka natsangany ho zanaka mpandova izy, mpandovan'Andriamanitra sy mpiray-lova amin'ny Kristy zanany araka ny Romanina 7:7. Ary dia tanterahany aminy tokoa ireo toko-panantenana zay mimeny Jesosy ny mpianany manao hoe mangatady ahomena ianareo, mitadiava dia hahita ianareo, donidony dia hovoana ianareo. Fa zay rehetra mangataka no mahazo, ary zay mitady no mahita, ary zay mandondona no hovohana. Ary iza moa aminareo raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany hazandrano no hanome azy menarana? Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zavatsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainka va ny rainareo zay any an-danitra no hanome zavatsoa ho an'izay mangataka aminy. Mateo 7:1-2. Ary dia nifeziny zany aminy hoe ary na ino hoy Jesosy no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko eo amin'ny anarako ianareo dia hataoko izany. Jana 4:17-4. Rehefa izany ary satria midadasika sady tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fahasoavany dia mety ho isika indray aza no sahirana amin'izay tokony angatahana aminy. Fa isaorantsika ny tompo zay manome antsika malalaka ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanahy masina zay mitarika antsika ho amin'ny lalan'ny fahamarinana dia ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady angasitrahana no marina araka ny Romana 2:2. Ary tsy izay va no tena hoe fahafenopahasoavana koa dia amin'ny finoana amin'ny fahatokitsika azy ihany. Zany no andraisantsika ny fitariany mba azotsika miteny toy ireo maritoeran'ny finoana faizay ny raha hoe hitako ny lala tsara ka izorako izao. Ny lala tsara dia Jesosy Kristy, ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana dia ny fahafenon'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ho amin'izany fahafenon'ny fahasoavana izany no mbola hiantsony tokoa antsika sy hanantera ny fiantsomana hoe avia manarahahy, ka azotsika hamaly azy manao hoe hanaraka anao aho ry tompoko. Ho voninahitr'Andriamanitra. Amen.
Jesosy io fanandreny antsonao andeha anaraka arovy tsy mba hanay anao nisitraka anao nititinao tantano nidiako mahahaizako manaraka ny lalanao mitina no tiako le fiainam-baova atolotra tsy misy tahakanao iandriondry tsara tsy mba mety manimba nalaiky hanavotra anotavelitsy manisipia Jesosy tariunao o tariunao ty zandrikelinao toano misandrinao ahaizako manaraka anao Jesosy tariunao o tariunao ty zandrikelinao toano misandrinao ahaizako manaraka Sayata eo ampelatandandao napetrako iza miakio miwavykio manomboka ety hitoiatrahy izao tsy miaotra fanomena boky hoe aza matahotra vononao hanomboanao manomboka hatrizao anio izao Jesosy tariunao o tariunao ty zandrikelinao toano misandrinao ahaizako manaraka anao Jesosy baraiso izao o baraiso aho palobonao tokano misandrinao anaraka anao izao anaraka anao izao anaraka anao Ny tenin'Andriamanitra
solika fitaiza.